tanora, riba fanabeazana, malagasy ranoray, filira, iresahana ireo fomba fanoratra, fiforonan'ny teny, ireo fiteny marina, fanazavana ny atao hoe kanto, ny karazany sy ny firafitra, literatiora isamparitra, kabary sy ny sisa, famelabelaran-kevitra, fanorona ny fomba isan-karazany. Filira, isaky ny alatsinainy amin'ny 10 ka hatramin'ny 12 ora. Filira, iarana amin'ny tsilavina Jona 10 ny aina. Antevenina ny araba efa natao tamin'ny maraina tao anatin'ny fandarana lamako alatsinainy 12 Jona 2022 anatin'ny fandarana filira isika rehetra miaraba ny namana fanjarazavy amin'ny Foibe momba ny teny Akademia Malagasy miaraba ihany koa namana marika samanana ao amin'ny lafiny teknika mampita ny feo ny ao amin'ny fikirakarana ny sary kosa dia namana arlanto satria dia misy fotoana zany azonareo atao ny mamerina mijery sy manaraka izany fandarana izany ao anatin'ny tranokalan'ny radio Dombosco miaraba ny namana fanjarazana dia arabaina ihany koa ianao namana tsilavina tafahoana soamantsara atao anatin'ity fandarana filira teny izay tsika dia arabaina toy izany koa ny namana marika samy manana eo amin'ny lafiny teknika sy ny namana harlanto mikirakira ny sary ao anatiny ty fandarana filira ty. Ny fandarana ianareo mpiaino mpanjoya tsy tapaka ny fandarana filira araba tompoko lasy tompoko vavy. Ny sakadiny voalohany dia tondrana ny famelabelaran-kevitra anatin'izao adiny iray rahantsika izao ny atsasakadiny faharoa andeha andraisana ny SMS sy ny antso mivantana avy aminareo. Ny volana Jona no misy an'ilay hoe ray volan'ny Teny Malagasy dia somary iompana kokoa ny amin'izay isika ao anatin'ny famelabelarana izay ho atao izao andeha manodidina indrindra ilay hoe fanabeazam-boho teny sy ny fifaninanana mihodidina an'izay zany andeha afaka sahady isika manoratra ny SMS ho anay manodidina an'izay dia ny 033 08 850 02 zany no ahafahanareo manoratra SMS ho anay 033 08 850 02 enonareo ny filazalazana momba an'izay fanana an'izay sy izay mbola ho resahanay eto andeha lalan'izay no andraisinareo ny fanapahan-kevitra hoe inona ny fanontaniana mety ho apetraka inona ihany koa ny fanamariana azo lazaina makasika an'izay ndahoarina manafanjarazana. Eo izay tontolon'ny ray volan'ny Teny Malagasy isaky ny volana Jona. Izy io misy tantarany kely manko namana tsilavina efa tany amin'ny taona 377 no nanapahana ny tao amin'ny Akademia Malagasy tamin'izany moa teo koa ny izay atao hoe aekolo tanàna izay dia izay zany no niaraka nidinidinika hoe ndao anao anokana anjo manokana ananjatana ny teny Malagasy io tsy hoe azo voatonja eo ihany dia mijanona eo fa fieritseretana io fanaovana tombana io azo fibanjinana ny hoavy zay zany tena hevitra tao ambadika le izy tany ampiandohany izy io tany amin'ny taona 377 dia natao hoe roanjo ny Teny Malagasy ny faha 420 sy faha 520 ny volana Jona no nanapahana tamin'izay hoe eo no akalazana n'izay hoe roanjo ananjatana ny Teny Malagasy zay. Ny antony safidianana an'ilay daty dia hoe eo zany akatoko ny fankalazana ny fetiny fahaleovan-tena pirenena Malagasy dia akoatran'izay moa ray volan'ny ankizy ihany koa ny volan'ny ankizy ihany koa ny volana Jona dia toa ao anatin'ny volana Jona ihany koa misy ny atao hoe fety mozika dia volana Jona ihany koa tafiditra ao koa ny anjo natokana ho an'ny tontolo iainana dia fa ny tena antolon'ilay safidy dia ilay hoe akatoko ny fankalazana ny fetiny ny fahaleovan-tena dia rehefa nandeha teny moa zany ny taona
dia nisy fotoana hoe herinandro ny teny malagasy fa miteny eo zany misy adihevitra foana ampy ve zany dia tonga amin'ny hoe iray volan'ny teny malagasy. Le iray volan'ny teny malagasy a ny foto-kevitra tsy miova, tsy hoe eo ihany akory ny ahatsiarovana izany teny malagasy zany fa volana natao hanaovana jeritodika zany hoe mby aizintsika dia aizitsika izao a dia ho aizan'izay ahoana ny tohany zany. Zay zany a ny anton'ilay fankalazana fa tsy hoe eo ihany akory a dia vita eo dia valonan'izay aloha ny teny malagasy. Fa raha tena izy anie namana-tsilavina 580 sy 300 andro zay no tokony hananjakatsika foana ny teny malagasy io a satria ny 7.7 isanjaton'ny malagasy anie ka amin'ny teny malagasy mifandray amin'ny teny malagasy dia eo ihany koa lay hoe ny malagasy a isan'izay firenena vitsy maneran-tany a ny ankaranjana azy ka nomeny teny tokana dia ny teny malagasy zany. Fa ireo le ataontsika hoe fiteny paritra ireo zany a ny fiteny atanjao hoe ny fiteny merina, ny fiteny sakalava, ireo rehetrarehetra ireo a endrika isehoany lay teny malagasy ireo. Fa zay mahatonga antsika malagasy hoe raha ohatra hoe lasa nafinja miasa any tsy ombe tsy lavina dia tsikivy tsy lavina hoe aizan'izay zany ny anarana fiteny tsy ombe ihany fa tsy misy zany akory zay. Fa tonga dia vonona fotsiny vonona hoe ay tezao vinona zany miainga dia tsy matahotra zany hoe tsy hifankahazo resaka amin'ny olona any fa ny tsy mifankahazo aloha tsy maintsy mipetraka eo foana iny fa rehefa mififankazarana zany ho antsika malagasy dia ahafahana mifankahazo resaka amin'izay rehefa avy eo. Fa le fifankazarana indrindra fa eo amin'ny sofina dia rehefa ny antsika zany ireo karazana fitenenana misy eto Madagasikara eo ao anatina filomana no afehezana le izy fa tsy misy hoe mianatra sekoly manokana hoe andeha ho any amin'ny faritra sakalava dia tsy maintsy mianatra fiteny sakalava aloha telo volana. Ohatran'izany manko ireo le inona le hoe cause de la paix le any ivelany a mandeha miasa teo Madagasikara dia rehefa mianatra teny malagasy izy a dia any amin'ny firenena matetika moa izy ireny Amerikanina avy any États-Unis any zany dia any izy a dia efa mianatra an'ilay fiteny ao amin'ilay faritra hiasany. Ohatra hoe avy any firenena nevina izy zany a andeha hiasa amin'ny faritra sakalava dia tonga dia fiteny sakalava no ianarany ihany fa tsy lay teny malagasy. Dia rehefa tonga amin'ilay fiarahamonina izy a dia tonga dia mifandray amin'ilay olona ao fa tsy sarotra aminy amin'izay ny fampiresaka sy fanakalo hevitra fampifanerasera amin'ilay teny malagasy. Dia somary manitatra kely tsika namana-tsilavina ny fantarana filiran'izao any a dia kena hoe any literatura kanefa azadinoina fa ny literatura dia zavakanto vita amin'ny teny noho izany a tsy mitsabaka ny anjarana filira hafintsika zany amin'ity fotoanantsika eto izao ity. Dia nanontany moa namana-tsilavina teo hoe ahoana sy ahoana ny momba zany fanabeazam-boho ny teny zany. Fanabeazam-boho ny teny moa dia efa ianarana any ampianarana eto aloha dia somary sairana kely namana-tsilavina tsy fantatro zany amin'izao a hoe mbola misy ao anaty fandaharam-pianarana ao amin'ny taranja malagasy ve ny hoe fanabeazam-boho ny teny amin'izao tsika miresaka izao. Fa raha ho an'ny olona efa zokonjokony ataoko hoe ohatranay fa tsy fantatro namana-tsilavina fa tena tao anaty fandaharam-pianarana tao anatin'ny taranja malagasy mihitsy ny atao hoe fanabeazam-boho ny teny. Dia nahoana moa zany no nandray an'io izahay tao amin'ny Foibe momba ny teny ao anatin'ity fankalazana ny iray volan'ny teny malagasy ity. Dia niraisinay zany izy tsy hoe anaovana famelabelaran-kevitra io akory na hoe anaovana ady-hevitra fa anaovanay fifaninanana mampanao fifaninanana zany ny Foibe momba ny teny ao anatin'ity iray volan'ny teny malagasy ity. Io fa endrika fifaninanana io efa nisy
tao anatiny isaiky ny isa-taona nanomboka tany amin'ny taona 3 dia misy fifaninanana foana karakarain'ny eo amin'ny Akademia Malagasy amin'ny alalan'ny Foibe momba ny teny momba ny manodidina ny teny Malagasy. Efa nanomboka tany amin'ny taona 3 nanomboka tamin'ny atao hoe tsangy le nisiny endrika fifaninanana io. Dia amin'ity taona ity zany dia ho fankalazana an'izay volan'ny teny Malagasy ity dia taona 1920 ity ny Foibe momba ny teny amin'ny Akademia dia mikarakara fifaninanana fanabeazam-boho ny teny. Inona fanahoana moa no io le safidy. Tsy vitsy amin'izao tsika miteny zao zany tsy vitsy izay voambolana ampiasaintsika Malagasy andavanandro na izy ireny voambolana amin'ny teny vahiny. Mety hoe le tena teny vahiny mihitsy no tenentsika. Dia tsika zao mampiasa an'itony fitaovan-tserasera itony dia rehefa mitentsika zany dia fitentsika le hoe tsy misy réseau mihitsy dia io efa tsy efa io mazava fotsiny hoe efa maninona atao hoe tsisy réseau. Dia zay zany le hoe rehefa tafita le hevitra dia zay kanefa tsy ekena izay zavatra zay fa alao hazava tsara le izy zany hoe fa inona le atao hoe réseau. Satria misy fotoana ny rehefa miresaka manolana dia tena tsisy raison mihitsy dia raison zany nefa efa hafa tanteraka an'izay ny hevitra zany. Kanefa rehefa ao anatin'le tontolon'le serasera zany dia tsy alaim-panahy mihitsy ianao hitsara an'le olona hoe réseau fa tsy raison fa mifankahazo azy le resaka. Dia ohatra zao zany hoe tsy misy réseau zany efa ampiasaina ao anatin'ny tontolo iainana, tontolo fifandraisantsika Malagasy amin'izao vanim-potoana ny fivoarany eo amin'ny tontolon'ny teknôlôjia zao. Dia reny nefa reny teny ampiasaina ireny tsy mbola miaty ao anatin'ny teny Malagasy nefa teny ifaneraserana. Ohatra ianao zao ny ao anaty mamadibadika rakobolana ianao tsy mahita rakobolana malagasy ka misy hoe réseau ao anatiny na raison ao anatiny. Io moa fitenin'ny olona le hoe mitovy amin'le hoe sase dia sasany miteny hoe sensé samy manana ny fomba fiteniny fa ifankazahoana foana le teny. Dia kena zany fa ity teny Malagasy ity dia velona, miaina, mivoatra nefa mety le fivoarana izay mety mivoatra makany amin'ny fahafatesana ihany koa. Dia za zany ao anatin'ny foto-kevitra foana hoe ny safidianana izay hoe fanabeazam-boho ny teny izay. Dia fifaninanana io moa zany tahaka ny fifaninanana efa fanao hatramin'izay dia tsy mialon-tsafy fa afaka mandray antsara amin'ny fifaninanana io daholo zany na sokajy taona na lahy na vavy na mpianatra na efa mpiasa izay tia handray antsara zany mandray antsara amin'io fifaninanana io avokoa. Ny mombamomba an'izay ary zany hoe nanomboka oviana moa no nisokatra zany izy ity dia manahoana ireo fepetra mikasika ny fandraisana anjara ao anatin'izay satria ohatran'le tsika nanao an'le fananana resaka voambolana teo ihany fa avitrian'ny olona amin'ity ary mety za raha mieritreritra hoe raha herintaona teo eo ny tsarana n'la resaka voambolana teo any amin'ity asa firy volana anao fahatsika mamoaka an'izay valin'ny faninanana izay. Ya, le fitsarana na mbona tsy lavina tsy hoe herintaona mitsara fa miandry le valiny fa ny zao manko izy ity arazotoko kely ity alohan'ny amaliko izay hoe manahoana sy manahoana ny fepetra mahatonga n'ilay fifaninanana mpanaovy ny Foibe momba ny teny tsy mivoaka vetivety ilay vokatra. Dia satria na ny volana Jona na ny volana febroary eo zany no nahoana moa zany ny famoahanay vokatra fifaninanana atao. Io ny fotoana mety kokoa. Fitsarana
tsy hoe herintaona mitsara foana hafahafa be zany hoe herintaona mitsara ilay fifaninanana foana fa lay safidy amin'ilay hoe fanombohan'ny fifaninanana sy famohanan'ny vokatra volana Jona io zany efa hoe iray volana teny malagasy dia ao anatin'ny volana febroary misy an'ilay hoe andro natokana ho an'ny teninjeny dia zay le aton'le safidy fa tsy hoe herintaona dia eo foana ohatrany hoe elanony miantso fanadinana valona baka izy ty fa zay le aton'le safidy fa tsy hoe fitity ampitaitaina anareo mpifaninana koa dia tahak'izao zany ny fiampesa amin'ity fifaninanana fanabeazam-boho ny teny ity voalohany manomeza teny na andian-teny malagasy mahalaza ny tsirairay avy amin'reto teny sy andian-teny ampiasain'ny olona amin'ny andavanandro eny amin'ny fiarahamoniny reto dia hitanisan'ilay teny nanomezanareo hoe inona ny teny malagasy mahalaza an'izany mivibra ataovy sery tsy misy réseau tsy poince bizina sosy mikozy adva papozy homeospapa bipeo zay zany ireo teny ireo asa firy isan'izy ireo namana tsy lavana 12 sa firy isan'izy ireo teny ireo zany tsy mbola miaty ao anatin'ny teny malagasy izy ireo zany hoe tsy mbola hitantsika any anatin'ny rakobolana malagasy zany tsy mbola ekena hoe teny malagasy zany kanefa ao anatin'ny tontolo ifaneraserantsika malagasy dia mampiasa an'ireo tsika ary ifakazahoana le izy dia mba isin'izay le hoe fanabeazam-boho ny teny zay dia zay ny takina amintsika hoe omeo ny teny malagasy mahalaza ny tsirairay avy amin'ireo teny ireo ndao ny averentsika raha avereny tanosaina kely izy tena manatsilana ireo voambolana ijerena tandrify moa zany raha izy tsy tandrify izy fa hoe inona no teny malagasy mahalaza an'izany dia manomenao zany na andian-teny io na teny tokana io fa miezaka fotsiny zany amin'ny tanisa ohatra zany hoe reto daholo ny teny malagasy azo ilazana ny hoe bizina dia mitanisa ianao zany eo lefitsipika eo ihany nahitanareo hoe ny voalohany ny hoe mivibra ny faharoa ataovy sérieux fatelo tsy misy réseau fa efatra tsy poince fa dimy bizina fa enina sosy fa fito mikozy fa valo adva fa sivy papozy ary ny fafolo homeospapa ny faraka ambin'ny folo mamarana azy dia ny hoe bipeo zay zany ireo voambolana hitadiavanareo mpifaninana hoe inona no teny malagasy inona avy no teny malagasy mahalaza an'ireo voambolana ny tanosain'ireo satria rehefa jerena dia tsy hoe saika moa zany fa avy amin'ny teny vahiny avokoa no ireo voambolan'ireo no indramintsika kanefa aza tonoina fa misy fotoana rehefa azontsika ny heviny amin'ny teny malagasy ka averina amin'le hoe inona ny teny vahiny mahalaza an'izany dia misy fotoana tsy mifananjify amin'ireo tsolo le izy fa zay zany teny vahiny indramintsika ampiasantsika arak'izay hevitra tiatsika ampiasaina ohatra zao tsika raha miteny an'izany hoe tsy poince zany dia mifananjify ve zany hoe point sur satria poince avy amin'ny hoe point sur dia tsika mifanerasera io ve tena hoe point sur lay ampiasaintsika sa le poince araky ny ifaneraserantsika zay zany ny momba an'iny dia fanontaniana faharoa manomeza teny na fiteny malagasy azo ilazana an'ireto teny na andian-teny reto ka lazao mazava ny faritra sy na ny foko mampiasa an'izany voambolana na andian-teny azosinao izany
de reto avy zany ilay voambolana enoy tsara ngely izy fa izy zany mifangazo reto voambolana reto misy tena le hoe fiteny ndao zany ataontsika hoe fiteny paritra daholo izy reto hoe de isika no mitady mitanisa hoe inona no ilazana an'izany ohatra mbola de inona ny ilazana ny mbola any amin'ny faritra x y zay da hoe fa a b c so de lazaina hoe pasena zay de izy matsy rehefa aveo de mbola do io do io le biby io izay fa mamesy papasady zany lao tany saina fotsiny zay mahafifaninanana azy moa de samy mikaroka mbola do bokala kabeso regnala kiva lamosina tamiana tsaboady angezoka volondoha angofo apemby tegna seliky de zay voambolana zay zany ao anatin'ny teny malagasy avokoa zao fa hoe raha ny amin'ny fiteny paritra zao de zao ny ilazana an'izany de mitanisa arak'izay betsaka fantatra zao zany ianareo mpifaninana laony hoe averina ihany voalohany am'izay de ny hoe mola faharoa do fatelo bokala faefatra kabeso fadimy regnala faenina kiva fafito lamosina favalo tamiana fasivy tsaboady ary ny fafolo angezoka ny faraiky ambin'ny folo volondoha faharoa ambin'ny folo angofo fatelo ambin'ny folo apemby ny faefatra ambin'ny folo tegna ary ny fadimy folo mamarana azy seliky de ny mahamora kokoa amin'ny fanaovana azy io zany atao anaty fafana atao anaty fafana izy de mitanisa fotsiny nareo zany ohatra zany hoe mola de mola amin'ny fiteny zao ny heviny saika me ohatra ny amin'ny fiteny zao de zao no heviny de mitoy lay fipetra atao anatin'le izy na hoan'ny fanontaniana ao amin'ny andininy voalohany na ho an'ny fanontaniana ao amin'ny andininy faharoa dia arakaraka nisan'ny voambolana na andiateny atolotsy ny mpifaninana no anomezana isa azy zany hoe zay mahita betsaka zany no mahazo isa betsaka de arakarak'izay atsara le izy fipetra fahatelo mahazo mandray anjara amin'ny fifaninanana avokoa ny sokajin'olona sy sokajy taona rehetra de io koa tsy mifidy hoe mbola mpianatra mpiasa zay ty andray anjara zany de mandray anjara avokoa ny fanaonay zany amin'izy tony de kenjena hoe raha mpianakaviana lay fifaninanana ohatra zany hoe ao anatin'ny ankohona ao anaty fianakaviana anankiray misy dada misy neny de misy zanaka de maninona moa misy zafikely azy de reo no mikando de ny valiny rehefa aveo amin'ny anarana anankiray fa tsy hoe amin'ny anaran'ny fikambana mpianakaviana tsy lavina fa amin'ny anarana olona anankiray zay zany le hoe fifarombonana ao anatin'ny fianakaviana ihany koa de fahadimy eo amin'ny tsy asiana anaran'ny mpandray anjara na marika amatarana azy ny valiny fifaninanana alefa any amin'ny Foibe momba ny teny ahoana ny fomba fandefasana ny valim-panontaniana maka valopy lehibe anankiray ilay mpifaninana de atsofiny ao anatin'ny valopy lehibe anankiray lay taratasy misy ny valiny de rehefa avy izy maka valopy kely
de ataony ao anaty valopy kely ny mombamomba azy, ny atao hoe mombamomba azy moa zany de misy iza ny anarany fanampina anarany de ny adresiny fonenany de ny laharam-pinday na laharan-telefona ahafahana miantso azy de azony atao koa hoe mbola mpianatra izy efa mpiasa izy vehivavy izy lehilahy zay ny mpianakaviana ray mpianakaviana azo hitarana zany lay mombamomba ny mpifaninana fa ny zava-dehibe de fantatra hoe izy ty mpifaninana ity ahoana no fomba hifandraisana aminy de fomba hifandraisana aminy na ny adresin'ny toeram-ponenany na ny laharam-pindainy azo atao koa mandefa laharana adresy mailaka fa ny Facebook angamba tsy mety satria ny tambe sy maro iny fa adresy mailaka mety ihany koa de rehetrarehetra am'izay zany rehefa tafiditra le valopy kely idina misy mombamomba ny mpifaninana de atsofoka ao anaty valopy lehibe miaraka amin'ilay taratasy misy ny valo ny fanontaniana de idina am'izay lay valopy lehibe de ho an'ny manaty tanana moa zany de aterina ao amin'ny talarariasina analakely rihana faharoa fa ao no misy ny braon'ny Foibe momba ny teny an'ny Akademia Malagasy ho an'ny andefa poste de atao am'izao adresy zao Foibe momba ny teny an'ny Akademia Malagasy Foibe momba ny teny an'ny Akademia Malagasy tahalarariasina analakely de manoratra nareo hoe 5 tsipika 7 5 tsipika 7 lalana 9 Jona 700 de code postal moa 100 Antananarivo zay zany no andefasana azy ny fifaninanana io de efa nisokatra nanomboka tamin'ny alatsinainy voalohan'ny volana Jona 20 sy 2 de mifarana ny zoma 30 Jolay 20 sy 2 amin'ny 3 ora sasany folakandro manzay mandefa poste moa de ny fitomboko ny poste no anamarinana an'io daty farany fandefasana io de tahaka ny fanao isa-taona de isy hatrany ny loka hozaraina amin'ireo mpifaninana telo voalohany mendrika indrindra de raha mila fanazavana fanampy moa de azo atao ny manatona ny Foibe momba ny teny amin'ny Akademia Malagasy na afaka manome laharam-pinday ihany koa ahafahanareo mifandray ho an'izay tsy eto Antananarivo zany de ny laharam-pinday fandraisana zany aotra 3 efatra 4 3 3 5 7 9 10 fanjaraza io tompon'io laharam-pinday io de ze manolotra fandarana eto moa afaka manome laharam-pinday ohatr'izay ihany koa averako le laharam-pinday teo amin'le fomba mahazatra antsika 034 46 357 68 fanjaraza io zay momba lay fifaninanana namana tsy lavina fa itsika moa afaka manarareo sa hoe miresaka mitovy hoe mifandraika amin'ity fifaninanana fanabeazam-boho ny tenyty ihany zay no anamarina ny iray volan'ny teny Malagasy de eo zany ny fifaninana ho amin'izay fanabeazam-boho ny teny izay de mety hoe nandalo teo amin'ny sofintsika izay rehetrarehetra izay fa ny compte Facebook ny namana fanjaraza misy fanehoanan'io ao misy fanehoanan'io compte Facebook ny namana fanjaraza zany de azonareo jerenao zany makasika an'izay de lay compte Facebook fanja razafy mamonjy de mba tsy fangarona fa ny anarana tamboanjo ny taolo fanja razafy mamonjy de lay sary faneho ao anatin'io
compte Facebook ny fanjazazah io a sarina boky fa tsy sarin'olona satria raha vao mizesaka hoe fanjazazah dia mpanoratra izy zay dia ireo boky zay a boky sorata koa fa tsy boky sorata namana tsy lavina koa sarina boky zany a no sary faneo a ao anatin'io anio a dia ny dikan'izay a afaka mifampiresaka ny anatina afatra miafina ihany koa tsika ao anatin'io compte fanjazazah mamonjy io zay no mahakasika an'iny zavatra iny a dia azonareo atao zany ny mijery an'izay zavatra izay a zay ihany koa nataontsika hoe atsasakadiny voalohany ny tondrana famelabelara-kevitra teto a sy ny tondrana izay fanazavana mahakasika ny fifaninanana io a dia fotoana zao a ahafahana mandray ny SMS sy ny antso avy aminareo a ndao mariantsika vetivety a amin'ny alalan'ireto feokira roa ireto sehatra ny fandraisana anjara ampeo na antso mivantana sehatra ny fandraisana anjara antsoratra na SMS ny laharana 033 08 850 02 no fanareo mandefa ny SMS ianareo maniry ny antso mivantana dia ny 020 22 443 90 na ny 020 22 442 09 ho ianareo ato hoe mangataka ny iverenany Ramatoa Miriam Mavezo misaotra tompoko dia izy fotoana ihany izy iveriny eto araka ny efa fampiresahana fa mbola misy fandaminana kely ny mahakasika an'izay ho an'ny resakitsika tamin'ny heriny momba ny Mikea dia noho ny fandaminana ara-potoana moa zany a sy ny hoe misy vona mahazo ny mpiara-miasa mpiara-miambinantoka ao anatin'izao fandarina izao a dia nataontsika mahakasika an'ity fifaninanana ity no resana androany fa kosa ny fotoana manaraka dia iverina eto ihany izy mirahavavy dia Dr Olivasy Dr Victorine ilaza sy resaka manodidina an'izay Mike izay manao daholo ianareo raha ny tena marina aloha dia tokony hajaina ny tenintsika malagasy ny an'ny hafa koa nefa mila ianarana ihany eo koa nefa ireo mpampiasan'ny voambolana maro ia alao itirantsika izay hoe mila hajaina ny teny malagasy zay aloha manatsy lavina ny fanajana ny teny malagasy io tsy hoe eo amin'ny lafiny fanoratana ihany fa na eo amin'ny lafiny fitenenana mihitsiny koa eo zany tokony hazava tsara ny hoe misy ny atao hoe fitsipy-pitenenana dia tokony ny hoe isy fitsipy-panoratana ny hoe tsipelina io tao avy amin'ny teny anglisy hoe to spell tsy diso ahako dia ny to spell mety hoe sady avy amin'ny hoe miteny avy amin'ny fitenenana kanefa mifanjaika ihany koa amin'ny hoe fanoratana dia ararotsika kely zay ilazantsika hoe io teny malagasy ampiasaintsika andavanandro ny namana tsy laviny ka misy voambolana efa tsy tena ilay heviny intsony io ampiasaintsika io fa efa mikisaka izy io misy fotoana mikisaka mifanjaikizaika amin'ilay tena heviny teo ihany misy fotoana tena tsisy dira tsy fanjaika amin'ilay tena misy azy tafiditsika miarava tompoko tompoko afaka miresaka ianao mpanentana sy ny eny LGB rehetra eny tompoko ny tsy fanontaniana moa zany fa mba manify fotsiny tompoko io hoe misy ny ray volana teny malagasy amin'ny volana Jona izay misy teo tompoko dia amiko zany tokony hoe ray teny malagasy mandava tony fanaovana anazy io fa tsy hoe ray tampoky ray volana erinay andrenao fa ao amatisina mandava tona tompoko ia misaosanao am'le faneho-kevitra io le fanazavaintsika tany am-piantohana teo io zany roanjo izy tany am-piantohana dia zao izy ray volana fa ny foto-kevitra dia iray ihany hoe fotoana eritseretana io
fa tsy hoe eo ihany akory le izy de vita fa ny 7 isanjaton'ny malagasy de miteny malagasy zany hoe mifankahazo mampiasa ny teny malagasy ny dikan'izay zany a 5.3 andro zany a de miaina ao anatina teny malagasy tsika fa io le fotoana natokana io zany a mba fotoana isaintsainana io eritseretana io hoe mbiaiza ity teny malagasy tsika ity a am'izao tsika am'izay saketo zao zay le izy. Salama FILIRA, inona ny dikany hoe hovana? Misy alla hoe manao hovana hovana faritra amin'ny vatana zany la hoe hovana io matoa za miteny hoe manao hovana dia any amin'ny farabatana any lay hovana fa tsy haiko ny manonjo azy mazava fa ny zava-saheninao mararitsy inona dia zay amin'ny farabatanao fa tsy amin'ny zavatra hafa mety misy fotoana mararitsy ny toekarena pisina ny tsy ilay hoe ile esaky tsika andavanandro ihany hatrany amin'ny mialatsiny am'le ny vahiny hoe ny correspondance rehetra zany de atao amin'ny fiteny malagasy amin'ny mandavan-taona zany tsy hoe androany ianao anao fiteny malagasy madio de raha vitso anao asio fiteny antsay kapidy fa de fiteny malagasy madio no fandraisana na eto amitsika aloha zany no tena tsara le tokony atao fiteny malagasy madio ny olony rehetra hoe zao ny tena dika fitsatana voka ity oatra indrindra to tompoko manampy an'izay teneninao zay marina tsy misy diso le izy tamin'ny fanokafana ny iray volan'ny teny malagasy tamin'ny alatsinainy voalohan'ny volana Jona 1970 teny amin'ny Foibe lapan'ny Akademia Malagasy de tao anaty nanatrika teo zany ny filoha mpanjakana am'izao fotoana zao nanatrika teo izy de voalaza tao anatin'ny lahateny nataony mba tsy lazako hoe kabara fa mety tsy tovy ny atao hoe kabara sy ny lahateny manko voalaza ny tao anatin'ny lahateny nataony fa izao fitondrana zao de miezaka ametraka ny teny malagasy amin'ny toerana tokony isy azy manomboka eto amin'ity Madagasikara ity de misy ezaka zany ataony izy mihitsy no manentana mitazika hoe ny raharaham-panjakana rehetra hatrany amin'ny hoe raharaham-pitsarana sy ny sisa zany io fifandraisana correspondance moa filazanao azy teo de ezahana ho amin'ny teny malagasy avokoa ary lay filoha-mpanjakana mitazika antsika am'izao ne de efa manome ohatra antsika am'izany mikabary izy any amin'ny seratsaraisam-pirenena de ataony amin'ny teny malagasy miresaka izy amina filoha-pirenena matanjaka ao anatin'ny matanjaka indrindra maneran-tany dia tamin'ny teny malagasy voangana teo nisy solon-tena-mpanjakana malagasy tany amin'ny fivoriam-be to UNESCO sa inona izy iny dia ny kabary tamin'ny teny malagasy dia azadinoina fa ity teny malagasy tsika ity dia tafiditra ao anatin'ny teny 12 matanjaka aty amin'ny faritsy Afrika tsy hoe fary 12 fa misy teny 12 zany aty amin'ny faritsy Afrika hoe zao ny teny matanjaka teny mitasistany de iray am'ireo ny teny malagasy tompoko nandondona izy de lasa hoy ny voalaza to milaza manao hoe aty betafo ampasika za gasy tiako ny teny malagasy sivy zao ny zazakely marina le izy fa ohatran'izay zao le hoe miambo miambotsika ho malagasy de tsy teny hoe za gasy tsy anoratra hoe za gasy fa voateo tenin'le hoe fitsipitenenana fitsipamiratana mifaninjan-dalana zao misy mantsy any anaty mahatonga ny olona miteny izany de misy mivoly izy
misoratra amin'ny akanjo, misoratra amin'ny dokam-barotra sy ny sisa sagasy. De ohatrany hoe izany ny teny malagasy de io le teny heno isan'andro sy hita amin'ny maso isan'andro de mizaikitra ao anatin'ny loha le izy. De na enao lay miezaka naja an'ilay fitsipitenenana sy fitsipim-panoratana aza de lasa misy fiantraikany any anaty atidohanao azy ny zavatsy ireny. Misy mamaly mahitsy eto. Miaraba tompoko. Afaka miresaka ianao fa efa voarainay. Ya zay izy. Afaka miresaka tompoko. Toy izo ambambe. Hoy ny SMS ato efa mamaly mivantana izy mivibra, mangovotra, tsy poinsa, tsy matotra. De le anona moa hoe asa mameso-papy satria misy azay koa ao anatin'le fanontaniana eo meso-papy fa mandray sanjara am'le fifaninanana fa zay zao isa tokony ho azonareo de omenareo anay sy tsy lavina. Fa nefa tsy lavina ihany fa eto namana lanto namana malaka namana tsy lavina namana fanjaraza de mameso-papy anay sahady anareo zany zao na azo fisafisatsika namana tsy raha mandeha anisany io fa manentana zany azonareo tsara ny dika zay azonareo lay fepetra ao anatin'ilay fifaninanana de manentana anareo andray antsara. Ato zao misy manao hoe angofo amin'ny fiteny zareo sianaka de zao ny ilazany azy mandray satompoko anjara fa mahay nareo zay mihevitra hoe sarotra le izy ka rehefa mahita le SMS alefanareo ato ay be de be mahay le izy aiky namana tsy lavina. Ie, misy milaza hoe mba avereno tanisaina kely ilay izy azafady de hotononona zany ilay ilay voambolana, ilay omena ino moa zany? Le omena tandrefy amin'ny teny malagasy aloha nanomboantsika azy ny voalohany de ny hoe mivibra. Faharoa ataovy sérieux. Fatelo tsy misy réseau. Faefatra tsy poinsa. Fadimy bizina. Faenina sosy. Fafito mikozy. Manaraka anazy adva. Manaraka papozy. Manaraka omeosopapa. Ary ny amaranany azy ato de ny hoe bipeo. Ilay teny kosa zay efa hoe eny amin'ny fiarahamonina eny ary ho fantarina hoe ohatrotry ny ahoana ny metodika eny amin'ny faritra any de ndreto manaraka reto ndray. Voalohany mola. Faharoa do. Fatelo bokala. Faefatra kabeso. Fadimy renala. Faenina kiva. Fafito lamosina. Favalo tamina. Ary ny fasivy jaboady. Ny fafolo angezoka. Faraka ambin'ny folo volondoha. Faharoa ambin'ny folo angofo. Fahatelo ambin'ny folo ampemby. Faefatra ambin'ny folo tegna. Ary ny fadimy ambin'ny folo mamarana azy seliky. Miaraba tompoko. Afaka miresaka ianao. Ya efa mandray tompoko. Miarabanareo tompoko. Mafana mariana kely ndray mba zavatra ataoko alo ya maheno tsara zay. Tena simba le teny malagasy tena simba. Jerendreny le soratra ataon'ny ankizy ankizy am'izao amin'ireny le any anaty Facebook reny. Alo? Ya maheno zay. Toy izy ny tenanao fa maheno zay. Tena oza hoe tena simba tanteraka le teny malagasy. De oza hoe maninona ho ary mba averina reny le hoe soratononona any ampianarany reny. Am'izao zao raha ohatra ianao zao am'izao raha hoe manao hoe asina fifaninanana zany soratononona zany tena rofina amin'ny sobika angamba ny teny iso anatin'le
raha manao an'izany am'izao ia maheno anao zay zay dia zay zany mba zavatra mba ohatra hoe mba angatahana zany any amin'ny fitondrana any dia mba hoe herina reny zavatra taloha reny zavatra tsara nge reny zavatra taloha reny satria zavatra ratsy mba hoe hierovana amin'izay hoe fahasimbany teny malagasy tsika zay zay mamakasizaka anao eo amin'izay lafiny hoe misy zavatra zany amin'ny fihevehako tsy anjasana hoe fampidirana fanjakana ao anatin'ny programa mpampianarana ohatra izay teneninao izay teo hoe ny soratononona tsy soratononona ihany fa eo ihany koa ny vakiteny na tsy tafiditra ao anaty fandaharam-pianarana azy zany ny mpampianatra tsy hoe mpampianatra taranja malagasy ihany dia tokony anisika an'izay ao anatin'ny fotoana fampianarany eo mba misy fotoana anaovana vakiteny amin'ny teny malagasy misy fotoana anaovana soratononona amin'ny teny malagasy zany tafiditra ao anatin'ny fanazarana amin'ny mpianatra ahafehy ny fitsim-panoratana sy fitsim-pitenenana malagasy miaraba tompoko afaka miresaka ianao fa tafiditra dia tokony mba averina ihany koa ny radio crochet sy takotrarana tsako ny fokotany reny topoka rikakatoko ny fetipirenena amin'izao dia mba miverina mahafinaritra ny arendrina javora sy any entina mandehandeha bozaka fantatry misy ilay misy amin'izao ia miaraba tompoko salama tsara afaka miresaka ianao miaraba tsika rehetra tompoko toy izy fa maheno anao ne zay tenenina tsy hoe mahatonga an'le hoe teny malagasy tsika simba eo amin'le hoe misy vahiny zao miteto amintsika ia dia tsika indray mianatra amin'ny fitenina efitsika raha tonga any an-tanin'olona ny olona tsy anatra amin'ny fitenitsika mihitsy zay aloha tiambarina eo mihitsy ny maseba lekôly tsaitsika dia misaotra indrindranao amin'ny faneho-kevitra tompoko amin'ny eo tsika manko ampivirana foana eo amin'le hoe fihasimban'ny teny mbola tsy tena simbana izy fa raha hoe simba izy fa fihasimban'ny teny malagasy io teny isika mampiasa an'io andavanandro io misy efa ndraindray mampimely izy rehefa tena zohinany ohatra ny antsafa rehefa mifanantsafa isika malagasy dia tonga zany dia manahoana tsy lavina dia mamary tsy lavina manahoana fantsa dia manahoana ve dia manahoana ihany ny valiny ny antony le izy efa tsy fantatsika intsony hoe inona no hevitsy ilay hoe manao ahoana dia inona zany no anjasan'ilay manantsafa satria zay mahantsafa le izy antsafa na ontsafa zay mahantsafa le izy ny valiny manao ahoana zany satria raha izina lava manao ahoana ny fahasalamana dia manahoana ihany ny valiny izy dia ohatrany hoe famaly anavony eo le olona dia mitaka zany koa isika zao matetika rehefa zany atao anatin'ny fantarana filirana zany dia efa hitantsika hoe miarahaba dia ny arahaba tokony misy toyany foana satria ny zavatra tsara no hiarabana ohatra hoe fahasoavana matetika zany fahasoavana afaka afadoza ilay olona nalala le olona dia salama le olona dia reny no arabaina reny arabaina tsy nanaraka ny ain-dehibe ho an'ilay vehivavy afa-jaza ohatra zany arabaina tsy maty fo amanaina ho an'le olona tsy adoza zany zay arabaina tonga soa
an'le avy lavitra de tonga eo amin'ilay toerana. Misy tokony misy zavatra foana zany manaraka ao anatin'ilay hoe alahabo. Le fiarabana zany tokony misy zavatra foana ary zavatra soa lay manaraka ao azinan'le izy, fa tsy misy teny mihitsy hoe arabaina fa tsy afa-panadinana, fa arabaina afa-panadinana. Le zavatra fahombiazana sy zavatra tsara foana zany no iarabahana, zay manaraka ao anatin'le izy. Fa ny antsika zany efa lasa ohatran'ny hoe efa mifankahita de miaraba, tokony hoe mifampiaraba tafahoana satria ao ambadiky ny velomany filaritsony hoe velomy hoe veloma mbola iaona, veloma manjam-piaona. De rehefa mifankahita zany de mifampiaraba tafahoana samy velonaina. De zavatra zany efa mikisaka zay le ataoko hoe efa misy fotoana mikisaka lay hevitra zany. De misy fotoana misy zavatra mifangaroko, ohatra zao hoe misy hira zany ao anaty tononkira ohatra zany misy hira hoe naoviana no ipaika, de misy hira zay nefa manao hoe naoviana de nefa ny fampiasana an'ilay rahoviana sy oviana mihitsy no efa tsy voafehintsika tsony. Io zao le hoe rahoviana no hipaika de dika zay zany tonga de mazava be ne zany hoe raha mampiasa hoe rahoviana ianao zany de ny valiny mitaky filazam-potoana ho avy. Fa ny oviana efa lasa. De ohatra zany andao ataontsika ohatra ny le izy hoe oviana ianao ny tonga omaly, de jereo fa efa lasa zay de raha oviana ianao ny andeha raha ampitso, jereo fa ho avy zay. Kanefa matetika tsika oviana na lasa na ho avy de oviana foana no ampiasaintsika. Zany tafiditra ao anatin'le hoe fifehezana lay teny malagasy. Fa zany le raha soratana tsy diso raha tenenina tsy diso, fa ao anatin'le sehatra hodidina iasany no mahamarina na mahadiso azy. De zany tokony tafiditra ao anatin'le hoe fifampitezana, fifanabeazana ao anatin'ny tony fanabeazam-boho ny teny tony. Zay zany fa ho anay mpanoratry tony ny tena mampifangarony zeny na manatsy laviny. Arao aloha de itony tena mihitsy fa izay mpanoratra matetika satria zavatra soratana io zay manoratra tantara fiaino amin'ny radio zay be de be ny olona miaino an'iny. De le zavatra soratana eo nefa tsy mitsetaka amin'le tokony hitsetahany akory, de iny nefa andraisin'ny olona de lasa fampiasan'ny olona le izy. Ny teny hoe Andriamanitra ve efa hatramin'ny andron'ny Ntaolo talohany natongavan'ny vazaha sa hatramin'ny natongavan'ny fivavahana kristianina teto ny siny zay? Le teny mihitsy aloha de efa teny malagasy hoe Andriamanitra. De ohatra zao hoe azaloha samanginana jerena fa Andriamanitra tapoloha fahenjen'ny Ntaolo zany no zany efa teny nampiasain'ny Ntaolo zany io. De le sampy nampiasain'ny mpanjaka tamin'ny fotoana azy ohatra hoe kely malaza manjaka tsoro tamin'ny fotoana azy nampiasana anjenam-polomerana, de zeny nataony hoe Andriamanitra ihany koa zeny sampy zeny. Fa rehefa tonga zany ny kristianina moa no lazainy azy ato fa vazany tsina vazany tonja ny kristianisma teto amintsika. Rehefa tonga teto zao zany de nakisany io le hevitra io, zany hoe lasa ny Andriamanitra zay zany tonjona am'le voambolana hoe anarana hoe Andriamanitra. Fa le atsika tonga de nakisaka tazy amin'ny hoe sampy, kanefa le sampy mihitsy no Andriamanitra tamin'ny fotoana anjony. Efa teny malagasy teo zany hoe efa nakisaka ny heviny ampiasaina azy, zay le fikisahana ny tenentsika tazy aloha teo. Ny 033 08 50 02 moa no andefazanareo ny SMS ho anay ao anatin'izao. Ny SMS-nareo ato milaza manao hoe mba hazavao kely azafady no hoe manala ondrana. Manala ondrana misy epitely hoe tena manonjana mihitsy manala onjana io zany fa ala onjana zany fomba fanao tamin'ny asa nanomboka teo amin'ny mpanjaka izy angamono nanao an'izy io, sa manonona hoe ralambo. Fa nisy mpanjaka namorona n'io lalàna io hoe raha misy mpianada tsy mifankaheny, ny atao hoe tsy mifankaheny de tsy mahazo mivady.
fa ny hoe mifankaheny dia afaka mivady. Dia misy mpianadahy tsy mifankaheny nefa ny vady dia anatanterahana fombafomba analana alafady zany izy zany satria tena nisy otafady natao zany tao dia analana an'iny dia misy fomba atao le misy le lasa lesona manko le izy raha teneniko amin'ny antsipizeny eto fa misy vonomby amin'io zany mamono omby dia sozona ny hoditsy le omby dia aboraka eo le taimboraka ao amin'le omby iny dia afototra lay lohan'omby alefa amin'ny rambony zany hoe zany le fifamiterana iny dia rehefa avy eo apitafina n'ilay hoditsomby iny lay mpianadahy tsy mifankaheny nefa ny vady dia troahana amin'ilay taimboraka iny. Izay zany izy raha tsozona amin'ny fomba tsotsotsy hoe zay fanatanterana an'le atao hoe alaonjana satria io mpanjaka nanorina n'ilay fombafomba io raha ao anatin'ny tantara zany dia izy mihitsy io le nanao an'ilay karazana hoe mifamototra tamin'ny vehivavy tsy mifankaheny amin'io dia izy ihany mamorona an'le fomba rehefa avy eo dia dikan'izay zany hoe afatsiny izy. Fa misy ao anatina politika zany afa-tsy hoe mijangajangy izy fa misy politika avolenta politika avolenta nefa agolana misy namana tsy mety ve raha alefa SMS novalan'ilay fananana teo any ambanivohitra tsy misy poste tompoko? Ny fandefasana SMS ane tsinona zany dia efa midika fantatra hoe an'izy ity kanefa ao anatin'le fitsipika misy hoe tsy asiana anaran'ny mpifaninana fa raha manana adresy mailaka ianareo nefa vao maika tsy mety fa fantatra foana fa aleo foana mandefa poste any ambanivohitra zany tsy haiko zao na mbola misy le atao hoe agence postale na tsy misy tokony mbola misy ny sasany fa ny sasany fa mandeha lavitra dia ray volana be zao ny fotoana anananareo andefasana an'izy io dia aleo alefa poste foana le izy fa ao anatin'ny ray volana via tsy laozana izay olona hiakatra any an-tanan-dehibe any ambanivohitra fiteny ve zany ao amin'ny lavitra ny toerana misy fandrosoana chef district ohatra zany na ny poste avancé manko raha tsy diso ako dia any amin'ny mairie amin'izao fotoana izao fa taloha izy ireny hoe any amin'ny firaisam-pokotany any amin'le tontolo ambanivohitra be dia any misy ny agence postale. Hoy ny fanontaniana ato milaza manao hoe tamin'izy mbola kely mbola niatra dia tratran'ny punition momba ny fanoratana ny volana sy ny andro amin'ny teny malagasy ka ahoana marina ny fanoratra azy ireo satria ho an'ny sasany dia hafa mihitsy ny fomba fanoratana azy azo katsaina rehetra n'le hoe sabotsy sabotsy no izy talata no izy talata mety mivorisala amin'izay ny fahazahoako azy amin'ny ankapobeny zany ny fanoratana ny volana malagasy dia manomboka eo amin'ny volana janoary ka hatramin'ny volana aogosta dia nalay tahaka tamin'ny teny anglisy janoary febroary marsa maneno anglisy tsy zany koa ny teny anglisy fa maneno manakaiky ny fanonona anglisy fa rehefa tonga amin'ny atseo amin'ny aogosta zany dia ilay manakaiky ny fanonona anglisy no nanagasiana ny anaram-bolana fa manomboka eo amin'ny volana septambra zany dia tsy septembre tsony fa septambra dia oktobra fa tsy oktobera dia desambra fa tsy desambera ireo anankitelo ireo zany no nanakaiky ny fanonona frantsay fa ny anaran'andro alatsinainy talata alarobia alakamisy zoma sabotsy alahady zay no fanonona sy fanoratra azy fa misy le manao hoe sabotsy dia manjapah aloha dia sabotsy mihitsy ny antony tenenako le manjapah mbola tsy tena mivoaka le atao hoe politika momba ny teny manapaka an'izany zavatra izany fa misy an'izay boky navoakan'ny Foibe momba ny teny an'ny Akademia Malagasy dia sabotsy ny ao anatin'izay boky izay fa
fa tsy asabotsy. Ia, andeha izay ihany koa namarina ny fiarahana tamin'ity androany ity akasitrana namana fanjara zany vahiny tato anatin'ny fandaharana. Tsara ny manao marika fa azonareo jerena zany ao anatin'ny compte Facebook namana fanjara zafy mamonjy ny makasika an'ity fifaninanana ity araka ny voalazany teo dia misy sary fanehoana hoy izy amin'ilay sary famantarana iny zany hoe ny photo de profil zany dia sarina boky no ahitana azy eo zany. Ny laharana finday kosa ahafahanareo maka ny andinindininy zany satria mety somary sahirana kely tsika mifandraisana an'izay dia ny 034 46 357 68 034 46 357 68 dia zareo tompony naikitra avy amin'ny Foibe momba teny Akademia Malagasy no miresaka an'izay dia mametraka izahay ny manam-piresaka manam-pitafo manaraka indray veloma tompoko manjapitapa tompoko. Literatiora, riba fanabeazana, malagasy ranoray, filira, iresahana ireo fomba fanoratra, fiforonana ny teny, ireo fiteny marina, fanazavana ny atao hoe kanto, ny karazany sy ny firafitra, literatiora isamparitra, kabary, sy ny sisa, famelabelara-kevitra, fanorona ny fomba isan-karazany. Filira, isaky ny alatsinainy amin'ny 10 ka hatramin'ny 20 ora. Filira, iarana amin'ny tsilavina Jona 10 ny aina.